miaina anio zay no iarahantsika midinika amin'ity androany ity malasanao mba hatratra amin'ny farany. Ampifaliana indray no ionako aminao ifampitafako aminao lalan'ity fandaharana mamintsika ity ka dia manolotra ny arahaba mba hampirarian-tsoa ary anonana indray ny fiadanan'ny tompo mba ho aminao sy ny ankohonanao. Dia iaraka ivavaka isika raha anomboka izany fotoana izany. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, ndretindray izahay fa tafahoana soamatsara amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Tsy herinay na tanjakay fa noho ny fitantananao sy ny fitiavanao anay izany. Dila sy mankasitraka ny amin'izany izahay. Ankehitriny ary, raha andinika ny teninao dia mahatsiaro fa tsy mendrika, koa mangataka famelan-kelo ka mangataka fanadiovana, ary ao ka ny fanena masina kosa no hitarika anay ho amin'izao fianarana ny teninao izao. Tononona sy angatanay ny vavaka aminaran'i Jesosy. Amen. Ifarana sady ry mpiara-midinika namana ny telo-volana ny rahantsika amin'ilay hoe mitombo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Amin'ny telan'andro ity moa isika dia resaka ny amin'ny hoe ny mandrakizay. Kanefa mialohan'izany dia tiako sady ny anentana antsika ny mba ananantsika dia zao sady ny tari-dalanao amin'ny telo-volana manaraka zay rahantsika mandinika ny bokin'ny Korintianina voalohany sy ny Korintianina faharoa. Efa vonona any amin'ny tramprety akaiky misy antsika ny izany tari-dalana zany ny tramprety adventiste eto Soamanandrariny ary any amin'ireo depositaire zay manakaiky anao. Ny andinina natao tadina amin'ity herinandro ity dia zay voasoratra amin'ny bokin'ny Jaona voalohany toko fahatelo ka ny andininy faharoa. Jaona voalohany toko fahatelo andininy faharoa zay manao hoe ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho zay toetsika rahatrizay. Fantatsika efa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa. Zay no andininy atao tadina, iverimberina isan'andro zany mino fa ho haitsika. Ry mpiara-midinika namana, amin'ity herinandro ity dia hianatra momba ny valisoa any an-danitra isika. Ianarantsika ho dinitsika manahoana ny toetra ny lanitra. Izany hoe raha jerena zany dia hoe hitatsika ny tombotsoa tamin'ny fitombona, tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Inona tokoa no mitranga amin'ny zavatra hitatsika ankehitriny. Rehefa mijery manodidina antsika tokoa isika dia mahita ny tontolo mikorontana, feno fitarainana. Hitatsika ny fahatanterahany ireo famantarana zay nambaran'i Jesosy amin'ny filazantsara Maty toko faha-efatra amby roapolo manomboka amin'ny andininy fahaenina ka hatrany amin'ny andininy faha-raika ambin'ny folo. Ny andininy fahaenina dia laza manao hoe ary andre ady filazana ady ianareo, koa mitandrema aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga izany nefa tsy mbola ho tonga ny farany. Andininy faha-fitapany voalohany. Fa isy firenena hitsangana mely firenena, ary fanjakana hitsangana mely fanjakana, ary isy mosary sy rorotany any amin'ny tany samihafa. Ry mpiara-midinika namana, arakaraky ny toe-javatra fandehan'ny fotoana zany dia toa mihamafy, mihamahery vaika izany toe-javatra miteraka fahoriana izany. Miaina ao anatin'ny fotoana sarotra tokoa isika ankehitriny. Kanefa fotoana zay tena ilaitsika fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra. Zao no valaza Petera voalohany. Petera voalohany toko faha-efatra ka ny andininy fahafito manao hoe fahatombotra ny farany zavatra rehetra, koa endre ka mahonona tena amin'ny fivavahana. Mahonona tena amin'ny fivavahana. Raha izany no afatra napetraka tamin'ny andron'ny Petera, moa ve tsy mihoatra noho izany no tokony hanamafisantsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ankehitriny. Fohy ny fotoana eo am-pelantanantsika ry mpiara-midinika namana. Fohy ny fotoana. Zao no fanambarany Jakoba ny amin'izany toerana misy antsika izany fotoana iainantsika izany ao amin'ny bokin'i Jakoba toko faha-efatra ka ny andininy faha-telo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faha-efatra ambin'ny folo. Telo ambin'ny folo sy faha-efatra ambin'ny folo manao hoe ianareo zay manao hoe anio na ampitsy dia akany anany no izahay, ary toetrany heritaona
ka hividy sy hivarotra ary azo tombo-barotra kanefa tsy mahalala n'io ampitso ianareo. Inona moa miainareo fa zavona iaina ianareo izay miseho vetivety dia levona. Mampalahelo ny mieritreritra zany fiainantsika zanak'olombelona zany vetivety toy ny zavona ihany mahonena. Kanefa dia zao miaina ianao androany, miaina ianao anio, kanefa miaina mananteraka ny tenin'ny Petera manao hoe mahonona tena amin'ny fivavahana. Manoloana zany toe-javatra izany, manahoana re ny fahazoana antoka momba fifandraisanao amin'Andriamanitra androany. Moa ve tena tsapanao fa mila azy ianao amin'ity androany ity? Zao no tenin'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 5:8-5:20. Salamo 5:8-5:20 manao hoe ny masoko mijery an' Jehova mandrakariva, fa izy no manafaka ny tongotro amin'ny fandrika harato. Ny ataontsika zany androany, miaina ianao androany, ampifantohy amin'ny Jesosy mandrakariva ny fijerinao. Ary zany koa ny anamafisany amin'ny bokon'ny Salamo 20, Salamo 20:8-5 manao hoe ampamira-pirato ny tavanao ary ako hovonjena izahay. Mila fifoazana isika androany, mila fifoazana ny fiainantsika. Ekeo Jesosy ho tompo sy mpamonjy ianao. Ekeo izy androany fa izy no ilay afaka anavitra sy hamonjy ianao. Ka na eo aza ireo olana maro samihafa na mikorontana aza ny tontolo manodidina anao, miaina ianao androany fa miaina kosa mampifantoka amin'ny fijerinao amin'ny Jesosy. Ombanao an'izy amin'ity tontolo andro ity hivavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay eo, tena resy lahatra izahay fa miaina anatin'ny fotoana sarotra izahay. Kanefa na izany aza dia misaotra anao izahay fa mbola tarihinao izahay, mbola ampifatoka ny fijerinay eo aminao le tompo sy mpamonjy anay. Aoka izany ny fantohanay raha miaina izahay androany dia ianao no hojerenay, ianao no miankinanay. Dia mitahianay amin'ity tontolo andro ity. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.